Raha tiana ny hamoaka ny firenena malagasy ao anatin'ny fahantrana dia tokony jerena akaiky ny tontolon'ny asan-dranomasina raha ny hevitra ry zareo avy ao anivon'ny SIGMA na ilay antsointsika hoe Syndicat Général Maritime de Madagascar. Sehatra iray afaka mampandroso ny firenena ny tontolon'ny asa an-dranomasina raha ny fanamarihana izay noentin'ny sekretera jeneraly ny Syndicat Général Maritime de Madagascar na ny SIGMA. Ankehitriny raha ny nambarany dia mbola maro ny lesoka sy ny tsy fanarahan-dalàna hita. Aloha zany tsy fanarahan-dalàna eto amintsika na eo amin'ny resaka ataontsika hoe fanomezana lalana ny tatsambo hiasa eny ambonin'ny sambo satria mbola misy ny kolikoly amin'izao fotoana izao tena tokony enjehana mafy mihitsy satria voatery mandoa hatrany amin'ny roa tapitrisa ariary ny olona izay mitady hiasa amin'ny sehatry ny ranomasina vao mahazo ny atao hoe fascicule provisoire izay anisan'ny fepetra anankiray tokony ho fenoina aloha raha hiasa ny ranomasina zany hianatra any amin'ny UNM manao an'ilay resaka hoe fahalalana fototra momba ny fiarovana ny aina na sécurité de base zany. Faharoa manarakarak'izay ny lesoka ihany koa eto amintsika dia le hoe tsy fahampian'ny olona mahay ny sehatry ny ranomasina ka afaka manara-maso ny fampiarana an'ireny ataontsika hoe norme internationale izay voalaza ny organisation maritime internationale sy voalaza ny organisation internationale du travail. Mbola tsy ampy ireny ary anisan'ny zavatra anankiray goavana tokony mbola ahitsy ihany koa. Ny fahatelo dia ny tsy fahampian'ny fitaovana entina mitsirika ny ranomasitsika na manao ny surveillance ny zone économique exclusive atsika zany satria ny mpitondra fandimby teto hatramin'izay dia tsy namelo maso mihitsy ny mahanosy atsika fa ohatran'ny fantoka be fahantany fotsiny amin'ny findramam-bola izay tsy mitera-boka tsoa mihitsy any ivelany. Raha ny voalazan'ny sekretera jeneraly ny SIGMA hatrany dia tokony hisy sehatra iray misahana ny resaka ranomasina ahafahana manara-maso izany tontolo izany ka olona nianatra sy miaina ao anatin'io sehatra io no mitantana izany.